nahoana daholo eo tato anatin'ny folo taona zay dia neondroborobo mihitsy ny fanaovan-trano. Rehefa miresaka hoe fanaovan-trano tsika dia zava-dehibe indrindra koa ny pitsopitsony rehetra sy ny kojakoja ilaina amin'ny fanaovan-trano ary anisan'ny zava-dehibe amin'izany ny resaka vy, ny asa vy satria amin'izao fotoana izao dia efa saika vita amin'ny vy daholo na ny varavarana na ny vavahady na ny varavarankely ihany koa raha misy atao amin'ny vy. Ankoatr'izay moa ny grille de protection sy ny lavarangana sy ny maro tsy voatanisa. Izany hoe raha fitinina dia asa anankiray mihitsy ny asa fanaovana vy. Izay na tonga antsika hitsidika an'ity atelier anankiray eto Ambodimita ity. Ny anaran'ilay atelier moa izany io tazantsika hoe rafitra vy manao ireo asa vita amin'ny vy rehetra izany izy. Dia andaontsika anantona ny tompon'andraikitra voalohany rehefa tsika miresadresaka sy mamantapantatra tsara ny asa momba ny vy izany. Manahoana Ramsey Manahoana tompoko. Izay ihany ilay avy amin'ny televizion Viva fandarina ny asako. Arak'ilay nifampiresahako taminao dia tonga izay mba hamantapantatra ny asanao. Faly mandray anareo tompoko. Iza moa ny anarany Ramsey raha tsy Randrana tenena Michel Patrick. Tsy pira koa Ramsey. Tsy pira ka. Misy ohatry ny manana pira manana an'izay anarana izay manko. Fa ino moa izany no tena asany Ramsey? Manao ouvrage métallique zany zay eto dia manao transmission koa, transmission rotule amin'ny tomobile reny. Izany hoe sady mécanicien izany no mpanao vy sa hoe asa mpanao vy zany tena asa fa mpamenoana ilay asa. Ay, dia anao ihany manao an'ilay rotule? Zay rehetrarehetra samy manao daholo. Ay, dia tonga izay araka ny resaka teo mba te hamantapantatra ny asanareo izany. Mety hoe firy fotoana teo zao Ramsey nanao an'io asa io? Teo amin'ny 20 taona teo zay. Efa elaela ihany izany Efa elaela ihany. Inona no tena nahatonga Ramsey hanao an'ilay asa? Raha marina zany andra tamin'ny teknika dia rehefa nianatra tamin'ny teknika zany dia tsy tianao very ilay spécialité. Dia tsy maintsy hoe moa ilay mitady asa koa amin'izao manahirana dia aleo ny zavatra nianarana no ampiarina. Sao dia mba afaka aseho an-Ramsey hoe inona avy izao zavatra ataonareo ohatra amin'ny ankapobeny ity izao lavarangana? Sa grille de protection? Ity zao grille de protection izy ity zao vao andalam-panaovana zany ilay ankizy amin'izao fotoana izao. Dia aty moa misy lavarangana efa vita, dia misy varavarana any, misy varavarana. Misy koa ny auvent ato ato izany, auvent-na varavarankely reny. Atohatra na lavarangana, varavarana, vavahady, grille de protection. Na atao daholo ilay rehefa vy momba amin'ny trano. Andao ary mba ampahafantaranay Ramsey hoe ina avy ny tena ahoana tsara ny tena fizotra ny asan'ilay fanaovana vy satria ny ho anay mpijery manokana izao fantatra dia vy ohatr'izao dia avy hatrany tonga dia lavarangana vita na grille de protection fa ilay dingana rehetra afaka mba ampahafantarinao ve? Ia, eny tompoko azo ampahafantarina antsika tsara zany ety am-piandohana zany dia misy refy amenan'ny ankizy dia ato izao manao débutage aloha izy amin'ny voalohany mandidy an'ilay vy zany dia aorianan'izay inona ny fitaovana ampiasana ao anatin'ilay débutage mampiterena amin'ny atao zany ilay vy dia tsofaina amin'ny lame de scie zany atao équerre tsara zany ilay zavatra ho tsofaina zany ela be zany manasofana io raha amin'iny si kely iny ve sa tela? Ay, vetivety. assemblena ty rehefa avy eo zany dia mahazo angle 90 ohatran'izao tsika zany rehefa avy eo alohan'ny sodena azy zany dia débutena tsara dia atao équerre tsara zany ilay izy dia mahazo angle 90 dia ohatr'izay zany fomba iassemblena an'ilay cadre ty zao débutena iny dia atotsika miverina atotsika zany zao manao assemblage zao ilay raha lakely ty efa vita zany zao ilay cadre iny dia manao assemblage n'ilay cadre izy vita ilay débutage zany dia manao assemblage izy zany ahoana mahakasika an'ilay kisarisary ohatran'izao? Ahoana ny anaovana an'ilay kisarisary indray? Tonday zany misy matrice ampiasainay zany anaovana an'izy io zany hoe azo atao manuel ihany fa ny olana mety tsy tena hitovy ilay izy raha atao manuel
fa mampiasa matrice kely zany zay isantirenan'ireny fer-plat reny. Manao anti grille de protection 1m x4 ty zao? 1m² zao io. 1m² zao ty zao mety ohatrinona afrina manao azy dia ohatrinona mety azonao amin'ny manao azy? Raha grille de protection anankiray 1m² zany zao mety hoe vitantsika andray andro zany. Dia raha tetitety bidiny anankiray zany arakarak'ilay dessin le izy. Dia eo amin'ny 7 ariary eo zany izy vita zany mandray vita le olona. Satria misy ny vidina vy, ny vy zao tsy lafo ny karaha mampiasa, mety mahazo ohatrina isaky ny irayany zany. Ny grille anankiray? Iray amin'ny ankapobeny fa tsy tena hoe matany. Eo amin'ny 5,400 eo zany no azo amin'ny grille iray raha akapokapobeny zany zay. Satria koa vidiny vy koa lafolafo. Dia akoatran'izay dia inona koa ny zavatra? Vita zao zany le assemblage dia tsy maintsy mandalo mail zany le zavatra avy sodena iny mba hisy finition tsara. Le raha lahy kely ity zao tanamel izy io, anamel ny zorony ireo izy Zany hoe raha ny zavatra tazako zao misy somary pitipitika ihany na ny soudure na ny fanaovana an'ilay meule, misy fitaovana fiarovana amin'ny tarehy ve ramosesy fiarovana vatana? Solomaso aloha zany dia tsy maintsy misy solomaso satria makarary maso na le setroka soudure na le pitipitikafo iny. Ka raha lasa anaty maso ilay izy dia manjary manimba maso. Dia tsy maintsy mampiasa solomaso zany ny tsirairay rehefa mandray asa momba ny vy zany ny olona dia tsy maintsy mampiasa izay fiarovana zay. Ino moa zany ramosesy tena manahirana amin'ity asa ity raha hoe satria matetika koa ny olona rehefa mampanao asa tanana dia somary sarotsarotiny. Amin'ny asa vy manokana zany dia ohatran'ny asa rehetra hoe misy olana izy io. Ny olana anankiray aloha zany dia miresaka hoe tsy fahampian'ny fitaovana dia tsy fahampian'ny vy entina miasa ohatra. Dia izany rehetra moa zany dia voabango ao anatiny hoe tsy fahampian'ny vola ampiasaina. Matetika moa ny mpanjifa zany dia mandray vita izy na manome avance ary izy dia tsy arakaraka ny avance tokony hoe ho raisina. Dia ny tena zany lasa manao ezaka amin'ny tanan'ilay zavatra olona satria zavatra efa nekena. Asa ve izay mahataraiky anahy sa ahoana ny fomba fiasanareo matetika? Sa hoe raha ohatra hoe misy asa vita dia efa mba maka vola kely amin'iny amidy vy aloha na tsy misy raisina ary? Tsy maintsy hoe maka vola kely amin'ilay avance an'olona, amin'ilay olona zany tsy maintsy hoe maka avance amin'ilay olona. Kanefa na izany na tsy izany ary tsy ampy ilay avance iny fa milivre asa anankiray zany dia atao famenofeno izy. Kanefa izay misy fiantraikany satria manjary misy fatarana ilay asan'olona zany. Dia inona koa zao ny modèle, inona koa zao ny zavatra aorianan'ilay fanaovana meule teo dia inona ny atao mba hahazoana endriny tsara tarehy tahaka an'izao? Rehefa vita meulage zany ny finisena teo zany le asa izay vita zany dia mandray pinceau manositra anti-rouille zany. Anti-rouille zany ty menamena hitantsika ity zao fa tsy mbola tena loko zany hoe hiaro amin'ilay vy mba tsy ho arafesina mandrapa ampandokon'ilay tompony azy. Raha misy olona mpanao commande na zavatra zany eto aminay dia na izy mitondra modèle avany atao ohatran'izao ilay zavatra tiany, na izy tsy manana hevitra dia tsy maintsy hoe zahay zany no mampiseho catalogue aminy ohatrohatr'izao no mety atao amin'io na ohatrohatr'izao mety atao amin'io. Afaka mandroso atsika hijery an'ilay échantillon na catalogue azonay aseho an'ilay client reny zany. Ato atsika zany dia afaka mijery sarina grille de protection, lavarangana, misy hatramina rampe d'escalier zao tony modèle lavarangana. Mila manao matrice kely zany formena an'ilay fer-plat mba azahoana tsara an'ilay motif ivoaka ohatran'izao. Ramose ve mari-potoana izay koa manko anisan'ny tena zava-dehibe anankiray iverenan'ny olona zany amina mpanao asa tanana tahaka an'izao.
araka nefa nazavaiko teny lolo teny zany dia misy tsy maintsy hoe misy fahatarana le asa matetika noho n'le tsy fampiny le tomanana kanefa na izany na tsy zany dia zana zany mba ho maro fotoana satria koa moa no famantarany olona anankiray voalohany manao marina ianao zany dia rehefa mifamarinana dia fotoana zany tokony marina voalohany. Dia veriko hoe nahalianantsika ny resadresaka sy ny fanadihadiana nampahafantarina antsika mahakasika ny asa vy. Raha toa ianao ka te handray anjara amin'ilay lalao aloha avy hatrany dia anontaniko hoe ny apetraka izany ny fanontaniana hoe iza ny anaran'ilay toerana no tsidiantsika androany. Izany hoe atelier fanamboarana vy izy ity dia misy anarany mihitsiny. Raha manaraka tsara amin'ny fandarina ianao dia tonga dia hay an'izay avy hatrany. Dia isaoranay ianao raha misena naiky ny resadresaka taminay nandany fotoana ihany koa nampahafantatra ny asanao dia mirary sondrindra. Misaotra indrindra tompoko dia misaotra ny nareo mpikarakara dia mirary koa raha mba izy toy izao foana ny amin'ny mpanao asa tanana rehetra zany mba hita hatrany amin'ny fotony ny asa tanana. Misaotra indrindra tompoko. Eo veloma tompoko. Digital World. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque et première qualité. Digital World, à Nalakel, centre commercial en plein centre-ville près de l'hôtel de ville. Stand disponible à l'étage. Renseignements au 033 37 978 88. Digital World. Vivez les nouveautés avec Coiffure du Monde. Extension des cheveux, extension des cils, extension des ongles, complément capillaire, coiffure de mariée tendance, lissage brésilien, coiffure, esthétique, massage, onglerie. Coiffure du Monde à Boudevaux, salon franchisé, siège en France. Matériel stérilisé, le luxe abordable.